Raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao indray ny sary azo avy amin'ny zana-bolana mbola maina tanteraka hatrany ny andro saika manerana Madagasikara ankoatra ny tapany avaratra atsinana Madagasikara zay mbola ahitana tandrifin-drahona mandalo hatrany indraindray tsy dia misy ny fivana goavana mahakasika an'izay mety ho firafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro sady dia saika mbola maina hatrany aloha ny andro misy hatrany ny azavitany vao maraina ho an'ny havoatany sy ny atitany atsinana Madagasikara ny maripana ihany koa dia mbola ataontsika ambany dia ambany ny maripana satria dia mety mbola hatrany amin'ny 1 degré celsius ny maripana antsika raha ho an'ny avoatany manokana amin'ny maraina be zay fa ny atoandro kosa indray dia miverina mafana indray ny andro amin'ny ankapobeny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapizy vao maraina dia mbola isy ny azavina araka ny efa natsidika teo am-piandohana any amin'ny ilany atsinana ny avoatany sy ny atany atsinana ny nosy iray manontolo mandraondraona ny andro zay mety arahina tandrifin-drahona indraindray ho an'ny faritra savasy ny any amin'ny faritra ambatsoa na lanjirofo ary ny distrikany tomasina voalohany sy faharoa aloha zany mety ahitana izay tandrifin-drahona izay aoriny zavina kosa ho an'ny avoatany sy ny atitany atsinanana dia ny masoandro ny batoerana toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapiso atolakandro kosa indray mety mbola mandraondraona ny andro any amin'ny tapany avaratra atsinana ny nosy batoerana hatrany ny masoandro amin'ny faritra sisa raha ny maripana voavinavinina amin'izay andro ny rapiso izay 1 degré celsius ho an'ny faritra vakina karatra ary manodidina ny 7 hatramin'ny 10 degré celsius ho an'ny faritra analamanga sy ny any amin'ny faritra matsiatrambony iny ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa indray 7 hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana ambany indrindra ny maripana ambony indrindra kosa indray raha ho an'ny morotsiraka Madagasikara aloha zany dia saika manodidina ny 17 hatramin'ny 13 degré celsius izay maripana izay ary ho an'ny avoatany kosa dia manodidina ny 14 hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay ho an'ny alahady dia mbola saika ny azavitany hatrany aloha no mibatoerana raha ho an'ny atitany Madagasikara indrindra ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iny aorin'izay dia ny masoandro hatrany no mibatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa mety ahitana tandrifin-drahona mahalana hatrany any amin'ny faritra ambatsoana manakaiky ny distrikany Maroantsetra sy Antalany no mety tena ahitana an'izay tandrifin-drahona izay vao maraina be fa ny atoandro kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety misy fiakarana kely maripana ambany indrindra raha ho an'ny faritra vakina karatra tsy dia misy kosa ny fivana goavana andrasana mahakasika ny maripana indrindraindrindra ny maripana ambony indrindra manerana ny Madagasikara satria dia manodidina ny 17 hatramin'ny 13 degré celsius eo ny morotsiraka ary manodidina ny 14 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany izay hatrany ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mbola saika maina amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro ankoatra ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara izay mety andraondraona amin'ny tapakandro arivany izay andro ny alatsinainy izay satria dia misy indray ny rendraona izay andrasana andalo atao atsimo atsinanany Madagasikara ary ny raona miaraka amin'izay no mety hiteraka ny raona any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanany Madagasikara iny ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy dia mitohy hatrany aloha zany ny raona avy any amin'ny ranomasimbe indiana zay mifandimby mifanesy amin'iny morotsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay mety ho tafidina hatramin'ny 1 degré celsius indray ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany tsy miova kosa ny maripana amin'ny faritra sisa rehetra mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius hatrany aloha ny maripana voavinavina any amin'ny faritra Juillet amin'izay andro ny alatsinainy izay amaranantsika ny fandaharana amin'ity an'ity ary ny tany fahalotoan-drivotra na fiakarana izay tany fahalotoan-drivotra zay teto Antananarivo renivohitra nandritry ny ity herinandro ity amin'izao faraparan'ny herinandro izao dia niverina antonony amin'ny ankapobeny izay tany fahalotoan-drivotra izay ary raha ny vinavina na ny mandrafitry ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro dia vinavinaina hijanona antonona tsy dia misy fivana goavana be mahakasika an'izay fahalotoan-drivotra izay ho an'ny eto amin'ny tanàna Antananarivo manokana izay ny mety eo tamin'ity an'ity ary raha pisy iray fotoana manaraka veloma tompoko